Ampitiavana no iarabana ianao eto amin'ny sampana serasera ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Misaotra anao manjohy hatrany ny televiziona malagasy atao anatin'ny fandarana mahavokatsy. Ny FEPA na ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy no entiko aminao anio ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Sehatra iray manamafy ny famokarana maharitra amin'ny fiompiana ny hetsika FEPA na foire de l'élevage et de la production animale. Mamaly ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hanatrarana ny fahavitana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fampivoarana ny famokarana. No tanterahana ny 7 hatramin'ny 12 Mey 2024 teny nanisana ny FEPA andiany fa 17. Hetsika fanao isa-taona tanterahin'ny MPE na Malagasy professionnel de l'élevage anasongadinana sy hanomezana lanja ny sehatry ny fiompiana sy ireo vokatra azo avy aminy. Manamora ny lalam-barotra ary mampifandray ireo mpanodina vokatra amin'ireo mpandraharaha ity tsena be ny fiompiana ity. Raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manokana dia mampitovy lanja tanteraka ny fambolena sy ny fiompiana. Ary raha ny efa fantatsika moa zany dia mifamatotra tanteraka ireo sehatra asa anankiroa ireo. Fa raha ny fiompiana manokana zany no resahantsika androany dia anisany vaindohan-draharahan'ny ministera ny fiarovana ny biby amin'ny alalan'ny vaccination déparasitage na ny fanalana ny katsetsitra, ny fitsaboana ary ny asan'ireo vétérinaire isan-karazany. Ankoatr'izay ihany koa moa zany dia mampiasa digitalisation ihany koa tsika amin'ny resaka traçabilité ny biby izay tafiditra ao anatin'ny fiarovana ihany koa zay sy indrindrandrindra ny sécurité ny biby sy ny gestion ny population ny biby izay misy eto amintsika. Ankoatran'izay moa zany dia manao ihany koa zany tsika ny télédétection ny resaka pâturage mba ahafahana miantoka ny sakafon'ny biby dia ny resaka insémination artificielle ihany koa zany amin'ny fanatsarana ny taranaka biby izay misy eto amintsika. Ankoatr'izay moa dia ny bien-être animal ihany koa zany dia zavatra tena iasan'ny ministera ihany koa ny fitsinjovana an'izay amin'ny alalan'ny fikarakarana ny resaka tranon'ny biby ny sakafo ara-pahasalamana ary ny génétique na ny karazan'ny biby zany. Raha fitinana zany dia mizara dingana anankitelo ny fikarakarana ny fiompiana sy ny bien-être animal eto amintsika ka tafiditra amin'izany ny sélection na ny fitsiriana n'ireo biby tsara taranaka ary fanatsarana ny taranaka ny biby ihany koa amin'ny alalan'ny insémination artificielle. Dia aorinan'izay sélection zay zany dia mandeha ny resaka multiplication. Rehefa hita zany izay biby tsara taranaka izay dia ezahana ampitomboana ny isany ary miditra amin'ny production commerciale amin'izay isika rehefa avy eo miaraka amin'ny sehatra tsy miankina. Ireo moa zany dia mandeha any amin'ny reny centre d'engraissement sy ny centre d'élevage rehetrarehetra ireny. Trano eva miisa 130 no nandray anjara tamin'ny hetsika. Anisan'izany ireo sampana ao anatin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny DSV na direction des services vétérinaires izay miandraikitra ny drafitra fandrindrana ary fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby sy ny DAPA na direction d'appui à la production et au bien-être animal izay misahana ny fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana amin'ny fanohanana ny mpamokatra sy ny fiarovana ny fahasalaman'ny biby. Fototra mampandroso ny toe-karena malagasy ny sehatry ny fiompiana satria asa fivelomany 800 ny malagasy. Tsika moa zany anatin'ny standard'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny zavatra tsara apetrakitsika satria tsika miresaka transformation agricole. Transformation agricole matetika tsika zany amin'ny fambolena tsika no miresaka azy fa amin'ny fiompiana ihany koa dia tokony hipetraka izay transformation agricole zay zany. Ka ny transformation dia avy amin'ny point A tsika tokony mikisaka amin'ny point B. Zavatra zany miova, zavatra zany mihatsara. Zay zany ny ataoko hoe ny asa ataontsika rehetrarehetra atao anatin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia tokony ataoko hoe manaraka an'izay. Hoe moa ve amin'ny asa zay ataontsika moa ve mizavatra miova
ary rehefa miova ary zay ma transformation agricole nazy tena hoe miova be mihitsy dia lasa tena hoe nanova zavatra tsara ataoko hoe anampitombo ny vokatra zany ohatra zay zo anankiray tonga dia hoe transformation agricole ny fomba fiasa ihany koa zay eto atsika mahisaka fa hoe misy transformation agricole élevage 4.0 nanaovanareo anazy mampiasa ny ataoko hoe ny teknolojia zay moa anisan'ny zavatra anisany apetratsika na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana fa zay zany anisan'ny ataoko hoe ho an'ny ekipa rehetrarehetra ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana ny transformation agricole dia ny fahafahantsika avy amin'ny point A mikisaka amin'ny point B raha anisany hoe ataoko hoe tafavoaka zay dia efa mamorositsika zany amin'izay fotoana zay amin'izay atao hoe transformation agricole. Manohana ary nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsika ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hadjarson François Sergio ka nitsidika sy niresaka mivantana tamin'ireo mpisehatra indrindra fa ny MPE izay ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny orenany. Mafady ny fambolena sy ny fiompiana hoe tsy fambolena ihany satria fa ny fiompiana sady ataoko hoe ho an'ny ankamaroany tantsaha zay ny ilany amin'ny fiompiana ataoko hoe mampirina vola izy anatin'ny fiompiana dia inany koa ny afahany azo vola zay no anisany hoe ilaina mampivelanja ny fambolena sy ny fiompiana teneniko ministère ny équipe rehetrarehetra il miara-misalady ny équipe rehetra misy équipe ny fambolena misy équipe ny fiompiana mila zany zay za moa zay ny na zany mampitombo lanja anio sy fampiakina fambolena ilainy fiompiana mila zay no hoe mila tsy tatsapa vokatra ianao raha tsy mambolena. Nandray ny fitarainana sy sosikevitra avy amin'ireo tantsaha sy ireo mpiompy Andriamatoa Minisitra ary naneho mazava fa vonina hatrany ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay tariny hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ho fampiroboroboana sy fanatsarana ny vokatry ny fiompiana ary indrindra ny fivelomany tantsaha-mpiompy. Sehatra ny fiompiana akoho Amam-borona dia nahazo famaitsina tamin'ny FDA dia mitondra vokatra izay atao amin'ny stany nahazo fanampiana izay dia tombo zany ny sehatrasanay niroborobo dia manana zao vokatra izao izay amin'izao. Moa ve ny fiompiana koa tena ilana vola be dia be zay vao afaka manao an'izay? Izy aloha tsy dia tena hoe ilana vola be fa izy sady mora ompiana no aingana vola. Ahoana ny vaksiny, ahoana ny rehetra? Izay manao vaksiny efa manana boatina vaksiny mihitsy ao anaty fikambanana dia mora no avidiana miaraka zany ilay izy dia mba miaina ny vidiny dia mora zany akoho ihany ve ny ataonareo anatin'ny fikambanana zany? Akoho Amam-borona zay tsy manao hoe fambolena? Manao fambolena zay zezika kaka zay hitatra tsy kelikely teo zany ny sehatrasan'ilay fikambanana varotra zezika zay. Ahoana ny zezika kaka mety ve? Mety tena tsara amin'ny fambolena fambolem-bary fambolena legioma mitombo ny azo ambe zany tonga dia ny tany zany masaka manamasaka tany ilay izy no mampiena ny maskarena satria raha mampiasa zezim-bazaha ianao dia tombo be maskarena. Ohatra zao ny FDA zao mbola vonona manome tohatohana ho anareo dia inona ny anaovanareo anazy mbola fiompiana akoho Amam-borona ihany ve sa zavatra? Fiompiana vasoa fambolem-bary zay zany fanafody sehatrasanay ity. Isan'ireny fahareny dia ohatrany ahoana ny tsena? Dia olona mitety ohatr'izao zany makany aminay ilay maka contact dia makany rehefa te hanjifa izy.
fa ny restaurant tsy mbola mamaty fa amin'ny ankapobeny zany zay a mamokatra masomboly dia ny olona mividy an'le masomboly le mpamonjy farotra zany mividy masomboly ataonay io zao fatatsika fa Bugs Bunny moa karoty ny tena tiany dia ahoana indray ny fampivadinan'izay mividy karoty nareo sa mamboly zay zany eto zany zao mividy fa ny tena foto-tsakafo mibitronay moa zany ville sauvage dia légume rehetrarehetra akoatrin'io satria tombontsitsika ny stand misy anay manantena ny fanampiana avy aminareo zahay nisongadina tao anatin'ny fepahandiany fa 7 ny firoborobon'ireo vokatra maro samihafa nentin'ireo tantsaha toana ny tetikasa sy fandarana azy eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaingy amin'ny famokarana hatramin'ny fanodinana toan'Andriamatoa Rody Xavier filohalefitry ny coopérative KMVF mpamokatra tantely avy any amin'ny faritra fitovinany manaka ny OP misy anay moa zany dia mpamokatra tantely dia resaka matériel apicole zany ny azonay dia teknika mahakasika ny fomba fiompiana tantely ary fitaovana mahakasika ny fiompiana tantely rehetra ahafahanay tansaha mamokatra amin'ny taloha zany zay mbola sy nahazo taona tamin'ny défi satria ny koa ny matériel apicole lafo be dia somary niaigna tamin'ny resaka risque traditionnel aleky aloha dia rehefa tonga ny défi zany da nagnome teknika anay sy nagnome matériel ahafahana miompy ny tantely manara-penitra dia nita zany fa tena nisy vokany fanampiava tamin'ny défi ary niakatra ny tena niakatra ambony dia ambony ny vokatra azonay amin'ny nay mbola traditionnel zao dia any amina 20 litres isika mihoty amin'izay zany matakatra any amina 20 tonnes agny zao ny production azonay hatramin'ny arainasa tamin'ny défi amakasika ny resaka fiompiana tantely etsika lehibe manamafy ny fiaramiasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina ny fepa mitohy hatrany ny ezaka ny fiompiana fanohitra lehibe amin'ny fampivoarana ny famokarana dingana ao amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fampandrosoana maharitra ensemble transformons le secteur agricole dia toy izay indray ary ny fandarantsika ao amin'ny anio misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany anitra mirana no teo amin'ny fanolorana manome fotoananao amin'ny herinanio toy izao veloma tompoko